Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny sabata fa 2 volana Jiona 2024. Ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika androany dia ao Mateo 5:20, andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:30. Hovakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lohateny ato dia hoe fanoharana ny amin'ny talenta. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona iray izay andeha ho any an-tany lavitra ka ny antson'ny mpanompony dia nanolotra azy ireo ny fananany. Koa ny iray dia nomeny talenta 5, ny iray dia talenta 2 ary ny iray dia talenta 1. Samy araka izay fahaiza manao ny avy dia lasa nandeha izy. Avy hatrany dia lasa ilay nandray ny talenta 5 ka nampiasa izany, ary nahazo tombony talenta 5 hafa izy. Toy izany koa ilay nandray ny talenta 2 dia nahazo tombony 2, fa ilay nandray ny talenta 1 kosa dia lasa niady tany ka nanafina ny volan'ny tompony tao. Noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ary nampamoaka azy ireo ny amin'ny volany. Noho ny nanantona ilay nandray ny talenta 5 dia nitondra talenta 5 hafa koa ka niteny hoe, tompoko, talenta 5 no natolotra ao ahy, indro nahazo tombony talenta 5 hafa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Natoky tamin'ny kely ianao ka hotendreko ho mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Nanantona koa ilay nandray talenta 2 dia niteny hoe, tompoko, talenta 2 no natolotra ao ahy, indro nahazo tombony talenta 2 hafa aho. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao ka hotendreko ho mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa noho ny nanantona kosa ilay nandray ny talenta 1 dia nilaza hoe, tompoko, fantatro fa olona mila voatsiary ianao, ka mijinja eny amin'izay tsy namafazanao sady manangona eny amin'izay tsy nanilezanao. Dia natahotra aho ka lasa nanafina ny talentanao tao anaty tany, indro lasanao ny anao. Ary ny tompony dia namaly azy hoe, ry mpanompo ratsy sady malaina. Efa fantatrao fa mijinja eny amin'izay tsy namafazako aho ary manangona eny amin'izay tsy nanilezako. Koa tokony ho nametraka ny volako tany amin'ny mpampisambo-bola ianao. Koa rehefa tonga aho dia ho nandray ny ahy miaraka amin'ny zana-bola. Koa alao eny aminy ny talenta dia omeo ilay manana ny talenta 10. Fa izay rehetra manana dia omena ka anambe, ary izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Ary ario ho any amin'ny maizina any ivelany ny mpanompo tsy mahasoa. Any no hisy ny fitomaniana sy fikotroan'ify. Amen.